Anisan'ny mampiavaka ny faritra atsimo ny fiompiana ondry amanosy ary ny omby. Ho fampiroboroboana ireo siam-piariana ireo any an-toerana dia apetraky ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana Aronjono amin'ny alalan'ny tetikasa Gazef ao Taolagnaro ny ivon-toerana fampanarahana hoentin-tanana sy laboratoara veterinaira. Fandaharana asa izay misehatra amin'ny fampandrosoana ny rojo-piariana viande rouge ary indrindra ny fampandrosoana ny biby miraoka izay fatsihan'ny Banky Iraisam-pirenena vola. Anisan'ny fanatsarana izay fiompiana izay zany ny fametrahana ity centre d'insémination artificielle ity. Anisan'ny kasinga iray izy amin'ny fanatsarana amélioration génétique satria maromaro ihany ilay centre izay joro eto amin'ny faritra Anosy amin'izao fotoana izao fa ity zany anisany anankiray dia ny tena tanjona amin'izy ity zany dia fanatsarana an'ireo taranaka biby fiompy izay efa misy eto toerana satria ny raha malala fa nisy fotoana folofolo taona teo eo dia nandalo toetsarotra mihitsy momba n'ity fiompiana biby miraoka ity. Raha tsy resakintsika afa-tsy ny resaka kere sy ny tsy fandriam-pahalemana vokatr'izay zavatra izay dia miaina mihitsy ny tahan'ity biby ity dia hiverina zany tsika izao hanatsara sady hampitombo anazy zany. Zava-dehibe ihany koa ny fitiliana ny fahasalaman'ireo biby ahafahana misokatra amin'ny tsena anatiny sy ivelany. Mahakasika ny laboratoire d'élevage indray dia nahareny izy satria raha patsiahivina ny tantara dia efa tamin'ny taona 2024 zany izy io no tsahatra zany dia ho averintsika indray satria tena ilaina dia ilaintsika tokoa izy io amin'ny fitsirihana zany ny toe-pahasalaman'ireo biby izay misy aty amin'ny faritra atsimo. Raha ohatra izy taloha zany mandehitsika dia makany amin'ny Antananarivo no manao an'izay fitsirihana izay dia amin'izao fotoana izao izy dia eto toerana ihany dia efa vita zany no sady tsy mandany volany tsy mandany fotoana satria tena ilaina tokoa izy io na eo amin'ny mpiompy na eo amin'ny mpanondrana ny vokatry ny fiompiana zany. Toerana tsy mialonjafy fa natao an'ny tantsaha sy ireo mpiompy rehetra izay te hanatsara ny taranaka biby ity ivon-toerana fampanarahana hoentin-tanana aty amin'ny faritra atsimo ity.